Fa samy nanana ny fomba nandraisan'ny voka-pifidianana mofo ny avy amin'ny vondrona politika mapara sy ny ankola firavanmanana taorianany izay fivoahan'ny valim-pifidianana androany izay hoarantsika ary. Fifaliana no nandraisan'ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina na mapara ny voka-pifidianana ho solombavam-bahoaka izay navoakan'ny CES androany. Ny mapara no nahazo maro anisa ao anatin'ny anteny meram-pirenena ary izy ireo no hanolotra ny anaran'ny Prime Ministre amin'ny filoha-pirenena hoy Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu. Mapara netretina tafita tsy tafita misy favidiana averina misy mapara rehefa lany anatin'le izy fa raha teo tokoa amin'ny ankapobeny dia verina fa mijery amin'ny fomba tsy miangatra ny CES ka dia ekely somotsara zay tanindalàna zay ka verina fa dia ho hita eo ny voalazan'ny ACC satria misy nangataka araka ny herinay demande d'interprétation de l'article 54 constitution iny fa zay dia mahatsapa fa tsy ho afiry amin'ny zavatra retinay logique juridique satria raha tsy spécifie ny lalàna le izy dikan'izay majorité simple no eritreretina fa jerenareo fa amin'ny lalam-panorenana rehetra dia voalaza eo tsy maintsy tenena fa hoe majorité absolue no takiny na majorité de 2 tiers fa tsy mifatsy miteny an'izay izy dikan'izay majorité simple ary majorité simple zao dia mazava fa any mapara. Tsy nahitana teny firy kosa ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Ny valin'izany angamba dia efa iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao hoe isorana ny tompo lehibe dia lehibe fa tafatsangana ny anteny meram-pirenena izay ilain'ny vahoaka indrindra amin'izao fampandrosoana ny firenena takin'ny vahoaka sy ny raisam-pirenena izao ka ny hoe fahitana azy tsy fahanina amin'izany angamba tsy dia hiditra lalina amin'izany tsika fa ny isorana n'Andriamanitra ary isorana ny vahoaka dia vita soma tsara izany fifidianana izany. Ny ankolafy Ravalomanana izay nilaza fa tsy afa-po tamin'ny isan'ny toerana azon'izy ireo.